kingam-panahy nampitondra ny lohateny hoe vaksiny. Manaova vaksiny fiarovana amin'ny corona hatramin'ireo tsy manan-tsiny mba hampanaovy daholo ireo ry zalahy. Izy io anefa tsy terena fa izay safidy ny tsirairay ary tena manerana ny firenena koa manentana mba hanao amin'izay. Be ireo mananahy ahy fa mety hisy ny vokan'izany. Ny ahy aloha tsy ataoko mampanahy satria dia rahako vavaka hatrany hatrany. Ratsy hono ny fiantraikany any aoriana any, nefa dia amina miliara mahery no efa navita azy ity ety an-tany. Io anefa tsy dia izany loatra fa miankina aminao ihany, koa mba afodio ihany reny vava fa tsy miteniteny fahatany. Ny hetotra tsy tanana moa dia tsy mba fahotana, fa ny vava tsy voatana kosa azahoana fijabana. Eny fa na dia misy marina azy ireo voalaza, lanjalanjao ihany reny ny avoaka ny vava fa lasa malaky ho fantadaza. Ho antsika izay marefo tena misy afaka manao azy, fa ireo dokotera izay mpitsabo no malala izay tena anaovana azy. Ho an'ny mpitandro filaminana no voalohan-dohany ny amin'izany, sy ireo mpiasa sasatsasany eny fa na dia tsy manao fanamiana no tena hitany karatra koa avy hatrany. Izy ireo mantsy no hanakaiky an'ilay fitolomana ka tsy ho tampoin'ny loza satria tsara fiomanana. Nefa ho an'izay tsy tena hanao dia atao hoana moa fa dia zakao. Raha tsara ny fiantraikany, ho avitra tokoa ireo nanao hatramin'ny farany. Nefa tao anatin'ny maro izay efa nahavita dia nahita ihany koa ny tena ratsy vintana satria mbola nisy maty ny tsitrany. Koa rehefa manao dia manaova, fa rehefa tsy te hanao mba afodio ihany ilay vava, fa sao dia hita loza hafa satria mampiorohoro ny te hanao ka voatery ho lasa migahatra. Matoa ilay izy tsy noterena, maro tokoa ireo antony, satria raha hoe zavatra tsy forsena tsy maintsy ahitana ny tena ambokambony. Na misy milaza fa resaka politika dia ny vaksinin'izy ireo tsy hitovy ny amintsika. Ny avy aty ivelany ihany angamba no mampitovy azy, fa raha ny ao anatiny dia antsika vahoaka no natao toy an'ilay salakany. Mpanoratra izaho Patrick, na hoe Kinga Black. Vaksiny.